Efesianina toko 15. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavany toy ny itiavan'i Kristy ianareo dia nanolora ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra no hanitra hakasitrahana hamonjy antsika fa ny fitsangatsangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tonoiny ao aminareo akory aza fa tsy mahamendrika ny olona masina izany. Na fahavetavetana na resaka fahadalàna na voso-dratsy izay tsy tokony atao fa aleo misaotra. Fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na amin'ny mpitsangatsanga rehetra na ny olom-betaveta na ny olona mierina mpanompo sampy izany. Aza mety ho fitahan'ny olona amin'ny teny foana nareo fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahateseran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Koa aza mety ho mpiombina aminy ianareo. Fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa nareo ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay akasitrahan'ny tompo ary aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavoka tsoa fa aleo mananatra izany fa izay ataony eo amin'ny afiny dia mahamenatra na dia milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia aseho amin'ny mazava fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoazy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka raroty ny andro azanao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoana ny fanahy ka mifampilazana amin'ny salamy sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikiala ao am-ponareo ho an'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra iray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Ianareo vehivavy manekena ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka an'i Kristy koa ny lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny teny. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana an'i Kristy no aneken'ny vavin'ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny itiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy mba hamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany izy. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofiny fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary nofo iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao na izany aza samy tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Efesianina toko 15.